Mahakasika ny asan'ny mpandrarany fonja kosa dia nilaza ny teo anivon'ny fonjana tamin'ny Mora fa hatreto aloha dia tsy mbola misy fiantraikany amin'ny asan'izy ireo izay grevy tanterahan'ny praikitra izay no mafisin'izy ireo kosa nefa fa hatramin'ny nanomboan'ny grevy ny tanterahan'ireo praikitra dia tsy mbola namoaka ireo gadra avy nanefa azy eo anivon'izany fonja izany ny tompona ndraikitra eo anivon'ny fonjana tamin'ny Mora. Tsy mbola misy akony loatra amin'ny asa izay tanterahan'ny mpandrarany fonja ny fitokonana izay tanterahan'ny praikitra hoy ny lehiben'ny fonjana Tanimora Andriamatora Jernerson Arsène Nobin. Araka ny fanazavana ity ny tompona andraikitra ity dia mbola manohy ny asa fanaony andavanandro ny mpandrarany fonja toy ny fitaterana ny voafonja vao antso ny fitsarana. Tamin'ity androany ity ohatra dia voafonja 430 naterin'izy ireo teny anivon'ny fitsarana ary anjarany eo anivon'ny fitsarana araka ny nambaran'ity tompona andraikitra ity rehefa tonga eny amin'ny fitsarana nosy ny voafonja. Hatramin'izao aloha zany mbola tsika hoe hatraizany akony fa zay dia manao ny asany andavanandro foana zany zao mandeha dolika manato zay araka ny tempo ny fiainana andavanandro eto zany mandeha manato zao oleny zay mampiditra rehefa misy ny olona miditra dia mampiditra zay. Notsim-pian'ity tompona andraikitra eo anivon'ny fonjana Tanimora ity kosa nefa fa niato ny famoahana voafonja hatramin'ny isian'ny fitokonana izay nitanterahan'ny praikitra. Araka ny fanazavana dia eo manodidina amin'ny 10 isan'andro eo ny olona izay tokony mivoaka amin'ny fonja isan'andro ary tsy nisy izany hatramin'ny isian'ny grevy izay nitanterahan'ny praikitra. Mikasika ny Tangalamena Zakarias Patrika manokana dia mbola nisy amin'ny voatany eny amin'ny fonjana Tanimora izy. Ny fepetra manokana angambany tsy misy fa tsy mbola misy fepetra manokana raisina azy fa dia ohatran'ny olona rehetra izy dia salama izy. Mahatratra 7:13 amin'izao fotoana izao voafonja eo anivon'ny fonjana Tanimora raha toa ka 700 ny tokony sahaza amin'ny fototra-afitrasa amin'ity fonja ity ka ny 7 amin'ireo voafonja dia vahiny ny 80 ny vehivavy ary 400 ny voafonja tsy ampy taona. Alatra, fivadiam-pitokisana, fisolokiana no teny idiran'ny ankamaroan'ny olona ny fonja. 13 kosa ireo gadra politika sivily sy miaramila izay voatazona ao amin'ny fonjana Tanimora. Marihana fa mbola eny amin'ny fonjana Tanimora ihany koa amin'izao fotoana izao itokanoana izay voalaza vampitaiza Andriamenabimy.